Ho aminao nie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay angalantsika ny afatra amin'ny teny ity ravina dia arak'izay hitantsika ao amin'ny Josoa toko fahafolo andininy fahavalo ka hatramin'ny faha 21. Josoa toko fahafolo andininy fahavalo ka hatramin'ny faha 21. Mialohan'ny hamakitsika izany dia andetsika aloha hivavaka angataka ny tsilo saina avy amin'ny fanahy masina. Raha eo miondrika eto anatrehanao izay midera sy mankalaza ary manome voninahitra ny anaranao masina. Fa Andriamanitra iza hatrizay ao mandrakizay ianao ary Andriamanitra mendrika ho deraina indrindra. Tsy takatry ny saina ny fahalebiazanao, raiso ny fiderana izay asandratra eo anao raha eo. Ary misaotra anao koa noho ny amin'ny anomezanao anaindray ny teninao izay fanambaranao aina ho an'izay mahazo azy, sady fahasalamana ho an'ny nofony rehetra. Tena sitrana anay amin'ny alalan'ny teninao ianao. Koa ny angatahany aminao ary dia oka ny fanainao masina no hiasa manan-kery aminay rehetra izay mandrezo afatra izao. Aza vela andalo fotsiny amin'ny sofinay izany raha io. Fa tena ahatateraka izay anirahanao azy eo amin'ny fiainanay tokoa. Ary ankehitriny, ny mpanomponao izay mizary zao afatra izao koa dia aoka ny fanainao masina no ampiteny ka tena tsisy afa-tsy izay avy aminao rerany no voalaza sy ho voambara ho an'ny vahoakanao. Mitenena aminay ary Jehovah araka ny fombanao fa miaino izay mpanomponao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao no angatahana izany vavaka izany ary anononana koa ny fiadanana ho an'ny tokantrano rehetra mampandroso zao afatra izao. Amen. Josoa toko fahafolo andininy fahavalo ka hatramin'ny faha 21 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Ary hoy Jehovah tamin'i Josoa, aza matahotra azy, fa efa natolotra eo an-tananao izy, ka tsisy hajanony eo anoloanao izy, na hadiray akory aza. Ary tonga tampoka tamin'ireo Josoa ka nanao lavalina avy tany Giligaly izy, ary Jehovah nampifanaritaka ireo teo anoloan'ny Israely, ary namely ireo tany Gibeona izy, ka nahafaty marobe sady nanenjika azy tamin'ny fiakarana makany Betiorona izy, ka namely azy hatrany Azeka ka hatrany Makeda. Ary noho nandositra teo alohan'ny Israely teo ampidinany Betiorona izy, Jehovah dia nandatsaka vandra vaventy taminy avy tany an-danitra hatrany Azeka ka nahafaty azy. Ary be lavitra ny matin'ny avandro noho izay novonoan'ny zanak'Israely tamin'ny sabatra. Amen. Araka izany ry havana dia ny nandresen'ny Israely ireo mpanjaka 5. Izany moa hitantsika amin'ny soramandry azo amin'ny tinana izany ampahatsoratra masina izay nivakiana tamintsika teo izany. Ary misy reto fahamarinana roa reto ry havana no tiako indray hisariana ny saintsika avy amin'izany. Ka ny fahamarinana voalohany izay hitantsika eto dia izao hoe aza matahotra fa efa natolotra eo an-tananao ny fahavalonao ho Jehovah tamin'i Josoa. Aza matahotra fa efa natolotra eo an-tananao ny fahavalonao ho Jehovah tamin'i Josoa. Hitantsika izany amin'ny andinin'ny fahavalo raha verina vakiana toy izy manao hoe ary hoy Jehovah tamin'i Josoa, aza matahotra azy fa efa natolotra eo an-tananao izy, ka tsisy hajanony eo anoloanao izy na dia ray akory aza. Eto ravana dia hitantsika fa mampahery an'i Josoa Andriamanitra. Iza moa Josoa? Iza ilay nandimben'i Mosesy. Ary io fotoana izay eo amin'ny toko fahafolo io dia efa roa taona eo aty aoriana ny nahafatesan'i Mosesy no mitranga araka ny ambaran'ny mpandinika soratra masina maro. Efa tafiditra ao amin'ny tany Kanana ny zanak'Israely amin'io fotoana io. Fa tsy tonga dia hoe nahazo ny tany Kanana rehetra akory fa mbola ny ampahany kely aty atsimo ihany ny voanidirany dia vao manitatra ny fahazahoana ny tany Kanana izany izy ireo ao anatin'izany. Mbola vao taona voalohany amin'ny fipetrahany ao amin'ny tany Kanana mihitsy izany io zavatra io no mitranga. Nanao fifanarahana tamin'ny mponina tao Gibeona izy. Dia io Gibeona io anisan'ny tanàna ngeza be koa tamin'izany fotoana izany dia nanao fifanarahana tamin'ireo izany ny Israely alliance de paix. Dia rehefa renin'ireo mpanjaka ny Amorita, mpanjaka manodidina izany hoe ny Israely efa miditra ary manao fifanarahana amin'ny Gibeona dia nitambatra ireo mpanjaka ireo, mpanjaka anankidimy no nitambatra. Dia ny mpanjakan'i Jerosalema, Hebrona, Jarmota, Jafia ary Eglona. Ambarany eo amin'ny andininy eo ambonimbony eo moa izany. Nitambatra izany ireo dia hoe ny mpaikadin'ireo izany dia hoe andaontsika aloha hamely ny Gibeona. Rehefa resitsika Gibeona dia miady indray tsika rehefa avy eo amin'ny Israely. Dia lasa ry zareo tena niady tamin'ny Gibeona dia resiny Gibeona. Resiny zareo 5 ireo izany ilay tanàna lehibe antsoina hoe Gibeona. Dia lasa ny olona tao Gibeona izany nisy nandeha nakany amin'ny Josoa dia niteny hoe mba afonjeo zahay, mba hampio zahay fa tena ataon'ireto mpanjakan'ny Amorita faherano izay nefa manana alliance de paix aminay ianareo. Dia nitsangany Josoa niaraka tamin'ny miaramilany hoe ndao ary tsika andeha hanafika any. Eny am-pandehanana izy izany
no mana mafy aminy Jehova milaza manao hoe aza matahotra ianao fa efa natolotra eo an-tananao reo ka tsisy ajanonao alohanao na de iray akory azy niteny hoe na de iray akory azy de tsisy eo amin'ireo mpanjaka reo na iray am'ireo hoe tafaporitsaka zany fa hotratranao daholo reo horesinao daholo reo fa aza matahotra ary io fanomeza-toky sy fampahirezana ny Josoa io na i Mosesy rehefa nampanao anazy an'izany hitantsika izany any amin'ny Deutéronomie toko farak amby telopolo dozy Mosesy taminy manao hoe ary Mosesy niantso ny Josoa ka niteny tamin'ny teo imason'ny Israely rehetra manao hoe mahireza sy mahatanja fa ianao sy ty firenena ity dia hiara-midina ao amin'ny tany izay nianianan'i Jehovah tamin'ny razany omena azy ary ianao no hampandova azy izany ary Jehovah no andeha eo alohanao izy no miaraka aminao tsy handao anao na hafoy anao izy fa aza matahotra na mivadi-po ianao nampaherezy ny Josoa nampaherezy ny Mosesy ary Andriamanitra efa nampahery azy mihitsy any amin'ny Josoa toko voalohany andininy fasivy tsy efa nandidy anao vao izy koa mahereza sy mahatanja aza matahotra na mivadi-po fa ombanao Jehovah Andriamanitrao amin'izay rehetra alehanao nampahereziny Josoa eo ampiatrehana le ady lay teny izay nydrenesiny zany dia hanala ny tahotra rehetrarehetra sy mety izy tokoa zay tahotra zay hoe mpanjaka dimy be zao ve jereo ny nanaovany ny Gibeona zany fa izao nampahereziny izy satria rehefa mahery izy de zao miala ny tahotra ary miala n'izay mety fanahinatra de lasa misy confiance misy fahatokina zany ao anatiny ao dia anisany ahafahany mandresy zay ao anatin'ny ady izay atrehany zay no hitantsika inona ny lesona izay azontsika tsoahana avy amin'izany ryhavana io tenin'Andriamanitra io de mitondra fanomeza-toky fampaherezana ho an'ny olona hatramin'izao andro ankehitriny zao entiny miatrika ny fahasarotana sy ny zavatra izay mampatahotra azy eo amin'ny fiainana raha manaiky aino ilay tenin'Andriamanitra ny olona angamba mety matahotra ianao amin'izao fotoana izao matahotra ny fahavalo matahotra ny fahavalo izay mitady hamodika ny fiainanao hamodika ny asanao hamodika ny tokantranonao ary tena mety hoe masika mihitsy ny fahavalo mety tsy ray faharoa mety telo hatrany am-piasana any mitambatra daholo ny olona mioko hiady sy hanohatra anao ao anatin'izany matahotra ianao raiso ny tenin'Andriamanitra ry havana tsy efa niteny fa Jehovah any amin'ny Isaia toko fa efatra amby dimapolo andininy fahaefatra aza matahotra fa tsy homenatra ianao izy aza mangahy afa tsy avela ho afa baraka ianao raha raisinao sy enonao zany teny zany tahaka ny enony Josoa ny teny fikasana izay men'Andriamanitra azy hiala ny tahotra ary androso tsy amin'ny ahiahy ianao hiatrika reo fahavalo rehetra ireo ny lela rehetra izay voaforona ozy izy hiady aminao dia ho resaona lahatra ary ny fiadina rehetra izay voaforona dia tsy isy ambinina zany ny lovan'ny mpanompony Jehovah aza matahotra ry havana aza matahotra ary zany reny ambaran'ny tenin'Andriamanitra aza matahotra ozy izy fa ny momba antsika dehibe noho ny momba azy any amin'ny mpanjaka faharotoko fahenina andininy fahenina ambin'ny folo zany nambarany Elisa tamin'ilay olona izay niaraka tamin'ny rehefa natahotra ilay fahavalo be dehibe nitangorona tao mibadiky ny tranony hoe hamely an'izany tao de ambara aminao koa zany androany aza matahotra ianao fa Andriamanitra momba anao mety matahotra ny ho avy ianao be dehibe zao ny tanora matahotra ary misy ny olona vokatry ny fisaintsaindana izay ho avy zay de manao angoasy manao panika palpitation lasa misy aretina hafa tafiditra mihitsiny vokatr'izay tahotra ny ho avy zay ohatra ny manjombona sy ratsy daholo zay zavatra rehetra jerevana matahotra so rava fananana matahotra so very asa matahotra so tsy nakanina matahotra ho lany ny vatsy ho lany ny vola sy ny zavatra samihafa toy izany ahoana ny ambaran'i Jesosy amin'izany aza matahotra mihoatra noho ny tsintsina maro ianareo sisa ny tsintsina anankiray tsy misy adinotra eno natrehan'Andriamanitra fa ianareo kosa mihoatra noho ny tsintsina maro na de ny volondohanareo na de voisany zany fampimeza-toky anie zany raiso tahaka ny nandraisan'ny Josoa izao fanomeza-toky izao ny fanomeza-toky ry havana dia ho hitanao fa hisinda ny tahotra rehetra hanana fahatokinanao hijoroanao eo anatrehan'ny toe-javatra rehetrarehetra zay mafy atrehanao mety matahotra tsika satria mety misy zavatra goavana atrehantsika fanampy lehibe challenge na mety misy olana goavana ihany koa zay atrehana mety misy fanadinana lehibe zay atao fa eo anatrehan'izany rehetrarehetra zany dia apetraka foana le toky raiso ny tenin'Andriamanitra ankehitriny Jakobo izao lazain'i Jehovah izay naharinao sady namorona anao aza matahotra ianao efa nanavitra anao aho efa niantso ny anaranao ambara aminao zany teny zany amin'ity anio ity ampaherezana anao zany teny zany amin'ity anio ity raiso ho teny izay ambaran'i Jehovah aminao zany amin'ity anio ity matahotra koa ny olona amin'izao fotoana izao ny asany devoly
be deaibe ny lasa matahotra ndray hoe tena matahotra lasa misy tahotra be deaibe eo anatin'ny olona ao de matahotra hoe zao no ataon'ny devoly. Ahoana ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra? Ianareo izy de avy amin'Andriamanitra rehefa naharesy ireny satria lehibe izy ao aminareo noho izay ao amin'izao tontolo izao. Jaona voalohany toko faefatra andininy faefatra. Aza matahotra ry havana fa miaraka amin'ny tompo sika ary zany na tonga amin'ny Paoly ilaza fahasahina manao hoe raha Andriamanitra momba antsika iza no atolotra antsika satria Andriamanitra dia Andriamanitra mahitra. Efa natolotra teo an-tananao zany hoe efa resy avy hatrany, efa nomeko anao ny fahavalonao ho resenao eo am-pelantananao dia tsisy roana iray aza ahavita hanohitra anao. Ny fanontaniana mipetraka amin'ny kosa aminao ary zany dia zao inona ny zavatra mampatahotra anao amin'izao fotoana izao? Amin'ny taonanao ary havana raiso ny tenin'Andriamanitra, ilay teny fampanantenana, ilay teny fikasana maro be ao anatin'ny baiboly ao ny teny fikasana izay milaza hoe aza matahotra. Raiso ny anankiray amin'ireny fotsiny dia ho hitanao tsara fa io tenin'Andriamanitra io no hanasitrana anao hitondra fahatanjahana eo amin'ny fiainanao, hampitraka anao, hampijoro anao, ahafahanao miatrika na dia ny zavatra farany sarotra indrindra aza tsy noho ny amin'ny herin'ny tenanao no noho ny fahasahisahinao fotsiny fa noho ilay tenin'Andriamanitra izay mampijoro anao ka lazainao ity tenin'Andriamanitra ity no joroako dia tsy hatahotra. Ary angatao mihitsy ny fanahy masina hanome finoana ao anatinao inonao ny tenin'Andriamanitra hatateraka an'izany fa tsy vitantsika amin'ny herin'ny tenantsika ny tonga dia mandray fotsiny ilay tenin'Andriamanitra fa fanahy masina omeo hery ahafahako mino an'ity teny anankiray ity fa maro be ny teny aza matahotra ao anatin'ny baiboly raiso fa natao anao koa zany. Ny famarinana faharoa izay hitantsika tokoa nefa dia izao hoe nampiasa paikady Josoa ary nanampy azy Jehovah ka resy ny fahavalon'ny Israely. Nampiasa paikady Josoa ary nanampy azy Jehovah ka resy ny fahavalon'ny Israely. Hitantsika izany eo amin'ny andininy fahasivy ka hatramin'ny andininy faha 1ambinifolo. Etsika izany dia nahita hoe rehefa nandre ilay teny fampanantenana na teny fikasana izay nomena azy Josoa fa handresy izy dia nandeha izy. Tsy hoe mena fikasana hoe handresy dia mipetraka fotsiny tao fa nandeha izy. Nentiny daholo ny olona rehetrarehetra mahery, lehilahy mahery rehetra tao amin'ny Israely. Dia rehefa nandeha izy dia nampiasa paikady izy. Ny paikady nataony dia izao ireo ilay olona reo zany mbola miady eo amin'ny Gibeona ao mandresy ao manao fahirana ao zany ireo dia amin'ny alina ny tonga dia nirotsahandry zareo ndao tsika hanao rotsakalina zany nanao lavalina izy zany dia nandeha tonga dia nanao ataka zany hoe nataony surprise zany ro nataony nasiany tampoka zany raha izay ny azo ilazana azy reto fahavalo reto. Le fahavalo mety amin'ny alina zany mety hoe mitsotsotra mety matory mety na ny fitaovam-piadiana raha mety risy etsy tsy vonona hiady akory. Zay zao ilay paikady zay tonga dia namely tampoka izy. Zay zany isan'ny paikady zay. Zany hoe tena nanao stratezia mihitsy ny Josoa fa tsy hoe satria Andriamanitra momba antsika, Andriamanitra miaraka amintsika dia efa dia tsy manao ninona firy intsony fa dia hoe andao andeha hoany fotsiny fa tsy maintsy resitsika ireo fa nampiasa paikady izy. Nampiasa paikady izy ary tao anatrehan'izay paikady zay dia inona tokoa fa naomby ilay izy satria kaitra le fahavalo zany ny toerana misy manafika tampotsika izy reto tonga dia savoritaka dia nataon'Andriamanitra tsy nifankahazo nampifanaritak'a reo olona reo Andriamanitra zany hoe tsy coordonné intsony zany ny mouvement sy ny geste zao tsisy mpitarika tsisy mpifehy intsony zany reo fa tonga dia samy miparitaka to samy namonjy nanavitra ireny dia nitsoaka dia nanjehany zanak'Israely no nenjehany resy dia nitsoaka ary tany am-pitsoahana tany dia iny nandatsaka havandra Andriamanitra havandra be namono azy ireo dia ny olona matin'ny havandra sy dia be lavitra noho ny matin'ny sabatry ny Israely. Zany hoe Josoa nampiasa paikady fa Andriamanitra koa tena niasa niditsatsehatra tao anatin'ilay ady. Inona nataon'Andriamanitra? Nampisamaritaka an'ireo olona ireo izy ary nandatsaka havandra izy dia nandositra maty resy teo anatrehan'ny Israely ny fahavalony. Izay le hoe sady miasa Andriamanitra no miasa mampiasa paikady koa Josoa. Inona ny lesona azontsika tsoahana avy amin'izany ry havana? Tena mila miasa ry havana. Tena mila miasa ary tena manao paikady tsara rehefa miaraka amin'Andriamanitra. Ahoana ozy ny tenin'Andriamanitra rehefa nambara tamin'ny Gideona? Ataovy izy izay azony tananao atao fa Andriamanitra no momba anao. Ahatsiarovana ny tantaran'ny zanak'Israely zany. Rehefa Andriamanitra io tena miasa io Andriamanitra io. Tena miasa io Andriamanitra io. Rehefa tonga ny zanak'Israely niampita ny ranomasina dia nandeha tafita dia iny koa ny Egyptiana miaraka amin'ny kalesiny fa niditra tao anaty ranomasina tao. Rehefa niditra tao dia inona ny nataon'Andriamanitra? Ny asa Andriamanitra dia ambarana hoe nanala ny kodian'ny kalesiny ka nahasarotra ny nandehanana.
Nasorin'Andriamanitra ny bilao samihafa dia niparitaka dia tsahirana taony coincé tao anaty rano tao reo tsy tonga dia hoe vetivety dia tonga tery ampitatery satria manana kalesy fa nataon'Andriamanitra coincé bloqué tao anaty rano tao. Zany le asan'Andriamanitra mahakaka fomba tsy azo saina eritreretina mihitsy. Te hampahery anao ary havana amin'ity anio ity. Angambany mety manana zavatra be dia be izay hatrehany ianao amin'izao fotoana izao. Raha mpianatra ianao, mety lehibe ny fanadinana na ny entretien izay ataonao, na ny asa izay ataonao koa. Dia izao tena hanampy anao Andriamanitra. Arak'ilay teny fikasany aza matahotra, fa ianao koa ataovy izay rehetra azony tananao atao. Inona ny paikady tokony atao? Tena mianatra mafy ianao, atao izay rehetra azo atao fa tsy hoe mijanona fotsiny hoe za efa mivavaka dia efa nahazo teny fikasany hoe aza matahotra dia eto fotsiny dia tsy mianatra lesona akory. Miasa tsara, miasa mafy rehefa miaraka amin'Andriamanitra. Satria Andriamanitra dia Andriamanitra tsara, sady manao zavatra tsara koa izy amin'ny zavatra izay ataony. Malala olona ry havana izay tanora, efa lehibebe ihany ilay tovolahy dia nangataka hoe za pastera mba eto am-bavaka fa misy tovovavy eo am-piangonana mba tiako. Efa ela jerijerevako azy nefa tsy mety ohatrany hoe tsy mahasamy resaka aminy mihitsy tsy afaka tsy mahasamy manantona azy mihitsy. Izy koa nefa fantatro fa tia toy izay ndao ary tsika mbavaka ho dia andohalika tsika dia nandohalika izay dia nivavaka mihitsy. Dia tena nandohalika dia nivavaka ary tena natao mafy mihitsy tompo meo an'ity mpanompono ity ny fahasahiana iroso izy iresaka amin'io vehivavy io izy raha io ny anjara vady omenao azy dia ataovy tanteraka izany Jesosy mangataka nandohalika teo mihitsy izay niara-nandohalika izay nivavaka ho azy. Afaka volana vitsivitsy teo aoriana dia nanontany azy hoe nanahoana, inona ny vaovao anareo sy le olona toy izy manao hoe mbola ho eto am-bavaka ihany aloha eto am-bavaka ihany aloha toy izao eto am-bavaka ahoana ao fa ianao nga mbola tsy niresaka taminy zaho mbola tsy niresaka taminy mihitsy za tsy mahatondra am-bavaka zany intsony za toa nireraka foana andohalika eo ianao tsy hetsika akory nga izy io tediavinao latsaka avy any an-danitra fotsiny sao tediavinao le vehivavy indray no hanantona anao. Anjaranao mihitsy ny manantona azy. Efa nivavaka tsika anjaranao amin'izay izao fa tsy hoentina mbavaka lava eto anao dia izany no ataonao an-tany andro hivavaka anao ianao tsy hetsika koa. Tena mila mihetsika tsika ry havana ary tena mila mampiasa paikady tsika fa tsy hoe mivavaka dia eo rehefa mahazo ny teny fikasan'Andriamanitra ianao dia ataovy izay azony tananao atao. Ampiasao amin'izay ny paikady rehetrarehetra ao anatinao. Mitady asa ve ianao dia hoe za efa mendrim-piaza matahotra fa omenao Andriamanitra asa tsara ianao. Dia iny tokoa anao fa dia ao dia miandry ao an-trano. Tadiavinao ny mpampiasa indray zany hitady anao ao an-trano hoe ianao nga mitady asa. Ianao tsy maintsy mandeha mivoaka toy izany ka za le efa nametraka CV tety tsy tero hoe mampiasa paikady hafa mihitsy. Mampiasa paikady hafa mihitsy fa rehefa mangataka amin'ny tompo ianao omeny tolo-tsaina ianao hoe izao indray ny paikady tokony atao. Dia miara-miasa amin'izany Andriamanitra fa tsy miara-miasa amin'ny kamo izy. Tsy miara-miasa amin'ny olona malaina izy, tsy miara-miasa amin'ny olona fetsifetsy tsy te hanao na inona na inona izy, fa tena miara-miasa amin'ny olona izay ampiasainy ny fanahiny ka omeny tolo-tsaina hanatanteraka paikady entina miatrika ny zavatsarotra rehetra eo amin'ny fiainan'ny Andriamanitra. Raha marary ianao dia miara-miasa tsara mivavaka sy ny teny fikasana amin'ny fanasitranana anao ny fanafody. Miara-miasa izany. Azonao ampiasaina tsara mihitsy ny fanafody izay omeny ny dokotera. Ilay dokotera izay dokotera tena hoe médecin fa tsy izay rehetra mitonona ho dokotera koa akory toy izany hoe miara-miasa izy. Le miara-miasa tsy inona zavatra araka ny sitrapon'Andriamanitra zany le ho ataontsika fa tsy hoe efa namen'Andriamanitra teny fikasana amin'ity ka dia ataoko izay stratezia ataoko dia anao tsolotra, anao kolokolo indray zany azahoako an'izy toy izany hoe momba anao ao anatin'izany Andriamanitra. Tsy miditra ao anatin'izany indray aloha Andriamanitra voakazavy izay. Zavatra araka ny sitrapon'Andriamanitra ilay paikady izay atao ao anatin'ny zavatra rehetrarehetra. Manohatra fakam-panahy ianao dia ahoana? Hoy Andriamanitra hoe mahavonjy izay rehetra alaim-panahy izy, aza matahotra sy ny toy izany. Raisinao ilay teny fikasana, fa inona kosa ny paikady tokony ataonao? Andosiranao sy anoheranao an'io fakam-panahy io. Mety misy zavatra tokony alanao, lalana tokony ivilianao, zavatra tokony amboarinao fa tsy hoe eo fotsiny hoe aza Andriamanitra ny fanampanantena fa hamonjy anahy amin'ity fakam-panahy ity. Tadidiko foana ilay fampianarana anankiray izay hoe ino izy misy olona mitoraka voatabia anao avy any. Dia tsy mety ianao fotsiny hoe Jehova esory ny voatabia mifiretaka any amin'ny tarehanao ilay voatabia voagaga hoe fa nanino ty no mifiretaka taty amin'ny tareha nga Andriamanitra tsy niasa. Ianao koa ny afaka miepoka afaka sady miteny hoe tompo arovy dia miepoka ianao miala ianao fa tsy miandry fotsiny ianao dia torahan'ny olona voatabia dia io izany hoe Andriamanitra ho ampio dia mifiretaka any amin'ny tarehanao ny voatabia vo izany hoe tsy namaly vavaka Andriamanitra. Be dia be ny kristianina ry havana tratran'izany. Tsy miasa izy fa Andriamanitra ny vavahany sy angatahany fotsiny ao dia tsy mihetsika izy ataovy izay azony tananao atao rehefa miaraka amin'Andriamanitra. Izany ilay ambaran'i Jakoba hoe finoana
arahana azy. De toy izany koa ny finoana raha vao tsy misy asa de maty mihitsy. Ny fanontaniana mipetraka amiko sy aminao ary zany de izao hoe mampiasa paikady ve ianao amin'ny zavatra izay hatrehanao miaraka amin'Andriamanitra sa mihevitra hoe ampian'Andriamanitra fotsiny amin'izao de izay, mivavaka de izay, mandray tenin'Andriamanitra de izay. Mitaonanao ary havana amin'ity anio ity, andinika lalina any amin'izany afatra izany, andinika lalina any amin'ny zavatra izany, andinika inona no tokony ataoko izany eo anatrehan'izao valim-bavaka azoko izao fa Andriamanitra izany dia hanampy ahy fa izako inona no tokony ataoko eo anatrehan'izany. Fa misy andraikitra ao adidinao izay tsy miala mihitsy fa tsy hoe hanomana toriteny ianao de Andriamanitra manomana eo de manampy de ianao tsy hanomana toriteny mihitsy fa de hoe Andriamanitra ny mampiteny mila ataovy izay maksimum rehetra anatinao hanomananao sy hianaranao ny fitoriana ny tenin'Andriamanitra fa rehefa miaraka aminao Andriamanitra de izy koa avy eo manampy anao ao anatin'izany. De angatao ny fanahy masina hitarika antsika hananantsika fahendrena fahantsika miasa amin'ny finoana. Raha fitinina zay rehetra nambarako teo zany de voalohany hitantsika teo hoe aza matahotra fa efa natolotra eo an-tananao ny fahavalonao ho Jehova tamin'ny Josoa. Anio ry havana, ninona fahavalo eo anoloantsika efa natolotr'Andriamanitra eo an-tanantsika izany. Indrindra ny fahotana, Satana, ny devoly, fahavalontsika efa natolotr'Andriamanitra eo an-tanantsika izany. Men'Andriamanitra fahefantsika nitsaka menarana sy maingo karandrava ny asa matin'ny Satana rehetrarehetra. Aza matahotra ianao fa mijoroa efa tonga ny teny fikasana ao aminao an'ity anio ity. Aza matahotra fa mombanao aho ho ny tompo. Faharoa dia hitantsika teo koa anefa ny hoe nampiasa paikady Josoa ary nanampy azy Jehova dia resy ny fahavalon'ny Israely. Dia izay koa rehefa nandray teny fikasana isika dia ataovy amin'izay ary izay azon'ny tananao atao. Ampiasao amin'izay ny paikady. Mangatata olo-tsaina avy amin'ny fanahy masina inona ary izany no tokony ataoko amin'izay hiatrehako an'ity olana ity. Ataovy mihitsy izay maksimum avy any aminao. Fa tsy hoe rehefa nangataka ka omen'Andriamanitra fampanantenana dia alaindaina tsy etsiketsika eo fa tena ataovy izay maksimum any aminao amin'ny fianarana, amin'ny fikarohana, amin'ny fanaovana paikady sy ny stratezitra araka ny sitrapon'Andriamanitra. Fa ao anatin'izany Andriamanitra dia miasa izy hatateraka ny fandresena ho anao. Dia ho an'Andriamanitra ry iray ny voninahitra. Amen.